Salama daholo e. Ty vidéo ty zany a dia alefa mivantana amin'ny Rijarason Lehibe a, iry Joseph Dafy a, sy ireo mpihira evangelika BDP ireo. Zay ny lafiny tapany voalohany vidéo. Tapany faharoa vidéo a dia alefa ho an'ny gasy pony rehetrarehetra mandany andro andro manalina mivavaka ao Madagasikara reo. Rija mbola antso alahy androany a, androany ariva na rapitso a, resakitsika sela perso fa ila miteny maninona tsy atsolaza tsy miantso anahy ala fa tatatata amin'ny Facebook fotsiny a, tatatata amin'ny Facebook a mba ahafantarana rehetrarehetra hoe inona le foto-kevitro makasika ny lisana satria veriny olona fa manenjika ny lisana sy ohatry zany ao azavaiko androany fa mikasika atsika sela manokana iantso alahy androany ariva raha miravaloha na rapitso zao mifandehan'izy izy. Inona moa zany a ny antony torian'ny Rijarason Lehibe anaovana hira fiderana ny Madagasikara, anaovana angonana guichet fermé any Paris ke Joseph Dafy hatrany La Réunion. Inona ny antony anaovana lisany an'izany? Itony filazantsara. Ilisany ve indrindra fa i Rijarason Lehibe fa mipetraka an-dafy ity ve tsy mahafantatra hoe inona moa no antony nitondrany missionnaire ny kristianisme tany Madagasikara sy tany amin'ny pirehetrarehetra sauvage barbare. Inona ny antony nitondrany nitoriny missionnaire an'io baiboly tany amin'ny inona moa zany firenena lazainy fa sauvage. Ino ny antony nitondrany io? Zany ve le sy Rijarason Lehibe dia mbola tsy fantatra lahy. Raha nianatra nanao tsy haiko nanao histoire na namaky boky kely na nijery YouTube fotsiny ara na reportage ara jereo fotsiny a tsotro zany mitape fotsiny ao amin'ny YouTube hoe le christianisme et la colonisation, le christianisme, l'esclavagisme. De hitany lesana inona ny antony nitoriny olona baiboly tany amin'ny lisany tany Madagasikara tany. De ilisany tokony mba manam-pahalalana ray ve lesy mbola andetika ny bado, andetika ny venana amin'io resaka baiboly ny lesan'io, filazantsara ny lesan'io. De tena gaga hoe de tsy takatry Rijarason Lehibe ve zany e? Hoe ny vazaha tonga tao Fort Dauphin tamin'ny 1810 nisy massacre vazaha tao satria tsy navelan'ny gasy hiditra miratanjaka nina moa zany malagasy tamin'izao fotoana zany. Fa rehefa tsy tafiditra ny vazaha seka nangana ina moa zany comptoir koa izy tognasiny ahafahany manao ny route ina moa zany route de l'épice moa sa inona filazany iny de tsy tafiditra tao koa izy satria natanjaka ny gasy. Fa inona nampalemy ny gasy? Tantara tsotro zany, tantara misy zany. Itondrany baiboly. Itondrany baiboly nanomboka tao amin'ny radama voalohany tao ny missionnaire Antravy, ny inona moa zany ny katolika, mission katolika rehetrarehetra. Raha navalina voalohany ara olona tany amin'ny 1800 firy tany efa natakatra hoe ty zavatra ty andemena ny lohan'ny gasy. De lisany ve tanora ohatra lisany zao ve? Tsy haiko lisany na nianatra na tsy nianatra. De lisany zao ny andetika anina moa zany ny baiboly amin'ny gasy. Itory filazantsara inona? Filazantsara inona toriany lisany? Tsara Madagasikara ve situation misy Madagasikara amin'izao fotoana zao? Lisany manery tsao irany tanàna Jesosy nanao zao, Jesosy nanao zao. Nakany Amerika ny vazaha inona zavatra nataony tamin'ireo inona moa zany amérindien reo porozy reo. Rehefa tsy maty mivonony reo amin'ny rehetrarehetra toriny baiboly reo. Rehefa tsy matiny amin'ny rehefa tsy maleminy amin'ny baiboly reo de nomeny toka. Rehefa tsy maleminy amin'ny baiboly reo de tsy firina. Fa raha reo vazaha missionnaire reo de jerenareo massacre nisy tany Amerika. Reo lany tamingana ny amérindien, ny porozy lany tamingana. Reo vazaha reo ihany nandeha nitory nanao évangélisation tany Australie, lany tamingana ninona moa zany ny aborigène. Tany tamingana poteny azahoan'ny tany anaovana an'io. Ohatry zany ireo missionnaire ihany nitory tany Sud-Afrique, tany Afrika. Jereo nanaovana ny Zulu, jereo ny apartheid, politika ny apartheid.
ireo missionnaire reo no mialolarana ina moa zany fanandevozana sy ny colonisation ana tany Afrika rehetra tany tany ina moa zany Madagasikara de lisany ve lisany itorany itorany filazantsara fa nefa tsy fatalisany fa io baiboly sy filazantsara iny nentina nanapotehana ny mamalagasy nanapotehana ny culture gasy nanapotehana ny sainy gasy zay ny asan'io zany fe tsy takatry lisany zany de itodika kely amin'ny vahoaka malagasy vavaka angataka amin'ny Jesosy isan'andro angataka pitahina amin'ny firenena ry amin'ny iny mamasina ry angataka pitahina firenena ina ny andrasanareo amin'ny Jesosy ina andrasany amin'ny Jesosy efa nomeny Jesosy anareo daholo ny rehetrarehetra fa nareo dondrina nareo bado nareo vendrana efa nomeny aiza nisy nosotra Madagasikara zisany tsara na naty ala ny faune extraordinaire tsisy manana faune oatra Madagasikara tsy fantatreo koa madika ny faune zany ny biby rehetrretra na ny flore io zavany rehetrretra io Madagasikara ny manana faune sy flore tsara indrindra eran'izao tontolo zao manana ny azy manokana espèce endémique Jesosy nanomeny zany raha resiko ina moa zany resaka Jesosy nanomeny zany nomeny Jesosy anareo volamena femo amina millier amina milliard de tonnes Madagasikara ao nomeny Jesosy anareo cobalt nomeny Jesosy anareo ina moa zany pétrole nomeny Jesosy anareo rehetrarehetra ina ny ataonareo angataka inona amin'ny Jesosy isan'andro Jesosy foana tsotsoporinareo isan'andro inona ny angatahanareo amin'ny Jesosy ho apity firenena ity nefa fa nomeny Jesosy anareo ny zavatra rehetrarehetra tsisy ao Madagasikara fa navandranaporinareo de aveo am'izay ny devoly ohatra ny Andry Rajoelina sy le akamany no mitatitra an'ireo arena napetraka Jesosy reo makany amin'ny firenena arabo any Dubai firenena zalazanareo fa devoly satria tsy mihinano Jesosy reo firenena arabo reo de ny devoly kristianina zay mitondra ny iza moa iriza rasondray be sy Joseph Daf sy ireo rehetraretra mpihira evangelika reo andeha hivavaka ho an'ny tandrazana iria Mahamasina zay ny anomezako tsiny alary izy rasondray be raha tsy fantatry lahy iry Andry Rajoelina mba fantatry lahy hoe firy mille tonnes moa ny volamena avoaka ta Madagasikara 2022 navoaka ny Banque mondiale na chiffre ny ina moa zany tsy haiko izy nanao an'le chiffre fa zéro amin'ny pejiny 23 zéro ny amin'ny banque centrale tsisy volamena mivoaka nefa ny anivelany mahita misy feno volamena mivoaka amina tonna volamena mivoaka reny bois de rose reny Jesosy nametraka an'ireny atiala ho anareo malagasy reny fa nareo vendrapory de avoakany olona sokatra avoakany olona ny inona koa tsisy tsy avoakany olona ny devoly mandeha mivarotra azy mamoaka anazy manondrana any amin'ny anina any fa nareo de hivavaka ina moa zany mangataka amin'ny Jesosy isan'andro tena ameo anainy io ny anina sazo anay omeo talino ny firenenay ina moa zany fivavahana ho an'ny firenena fitahina ho an'ny firenena ina moa zany tamin'ny 26 juin de tonga ilesany reja rasondrabe sy Joseph Daf atsony Andry Rajoelina nefa Andry Rajoelina ny mivarotra ny iarena rehetra io manondra rehetra io de lisany ina moa zany manabaka le vahoaka fotsiny le vahoaka le ina moa zany tsy tonga saina le vahoaka le mbola bady sy dondrina ela avy aty Suisse manahita fahazavana raha izy rasondrabe no ina moa zany manavendrana ny gasy any amin'ny tanàna ela avy raha-bavaka fe le rasondrabe de Andry Rajoelina fe ny baikola Andry Rajoelina fe tsy fantatry ela ve ny affaire ataony Andry Rajoelina tsy fantatry ela ve ny compte ny Andry Rajoelina ny offshore rehetra tsy fantatry ela ve zany de ela ve ataony Andry Rajoelina pion isan'ny Joseph Daf reo ny antanaovany favahany io juste hoe anakonany zavatra tsy manjary atony anaova fitaovana politika de iny tokoa le zany de irareo itony filasan-tsara-polony iny natoringisany any izany mamoaka ny entanao izany manapoitra ny malagasy izany mampijana malagasy izany mampahantra ny malagasy maninona malagasy mahantra velona maninona nefa Jesosy nanomeny rehetra atao Madagasikara atao fa rebrebe ny olona fivavahana tahilisany io rebrebe ny olona amin'io de farena hivavaka amin'ny Jesosy ina ny andrasana amin'ny Jesosy na Jesosy rehetra Jesosy tay aminareo hoe angataka amin'ny Jesosy anandro iny ny angatanareo amin'ny Jesosy
efa nomeny jesosy daholo zary rehetrrehetra ampanankarena anareo fa nareo vendrana zareo katara ina moa ataony katara manana petrola naturel izy manana gaz izy de izy manankarena raha zao tontolo zao satria izy mampiasa ny sainy fotsiny hoe reto atsika reto amitsika reto raha misy ina moa zany vazaha manana teknôlôzia afaka mitrandraka andreo de pene volany trandrao reto fa reto anay reto zay ny olona misy jery any Arabie Saoudite i Dubai andehananareo isan'andro maniry anao Dubai maniry any Maurice so nga ina moa zany zareo ny juste zavatra naturel fotsiny ny ampiasainy zareo de zay fa ina tsy ampiasainy gasy manana pétrole firy millions de barils ao amin'ny le parso ina tsy nandrano gasy an'io satria Iany Rajoelina nangataka ina moa zany 8 cm any amin'ny vazaha any Macron mino Macron ty meko laty de veo aza kitikity alany ina moa zany internet français rehetrretra de lamboary téléphérique amin'ny entreprise français poma efa tsy mandeha tsony efa tsy miasa tsony de omeny vola la de amboary mba afahan'ny poma mba miaina Iany Rajoelina moa natony Iany Rajoelina io ka tsy tatitra ny rena Madagasikara na velany fotsiny de lisany ray be évangélique ray no manaraka anazy amin'ny zavatra ataony io tena tsy ana mihitsy izy ka nareo gasy amin'ny ty fivavahana sanandro te inona moa ny andrasanareo amin'ny Jesosy inona zavatra angatanareo amin'ny Jesosy efa nomeny Jesosy anareo daholo rehetrarehetra fa nareo bado nareo avelonareo ny devoly no mitatitsy ina moa zany ny entanareo rehetrrehetra makany amin'ny firenena rasanareo fa devoly firenena arabo lasanareo fa tsy hoe devoly reo olo reo manompo sampy reo olo reo hovavaka amin'ny volany reo olo reo mino hainy fotsiny alefa ny avion direct hitaterana entan'io ina moa zany Emirates makany Madagasikara am'izao fotoana zao solonina any Rajoelina daholo mipiasany doanao afahany mandefa rehetrarehetra de nareo de any amin'ny Jesosy baiboly io no étudieny isan'andro amaky baiboly fikambanana mpamaky baiboly fambana mandinika baiboly itory filazany tsara itory zao ina zavatra torinareo ao zavatra tsotra kely raha misy namany firenena nisany hoe mena na préveny Jesosy ny Madagasikara io fa le gasy ny vendrana ny gasy ny bado de vavaka andohalika eo asainy vazaha hoe mandohalika raha loha sakafo de ina moa zany de manova anina de hoe misaotra ny Jesosy ny sakafo anina manomezany tsy manana ipirinareo efa ray siècle nareo ny vavaka hoe manomeza koa ny tsy manana firy ny 4 millions Madagasikara zaza amina 1 million amina million any atsimo tsy mihinakanina maty azy nareo vavaka anatin'ny un siècle hoe manomeza koa ny tsy manana inona ny ataony Jesosy aminao inangatanao Jesosy hoe manomeza koa ny tsy manana zavatra efa aminareo olo izy fa ny abadolareo ny avy nanatainareo zay